Zay ndray ny tonga aona raha mihitsy le fomaraina be no ohatrany tseniko le mirabenao zany le maty mizelona navarina miarabanao rehetra ianao koa matotra be falifaly mahitanao mitondra n'ity gitara ty mba hoe hanolotra hira any mpiaindray aloha ianao sao de tsy mijery tsara ny olona fa atoloreloha izy le sady tahony le tahony raha mienja koa tsy elona io miaraka amintsika io iabe fa tsy elona za aloha mbola tsy foa le covid voadika iziko za koa mody tsy mijery any de tsy atakeny le dala mihitsy aloha ataoko enao rainy bozy olona mpifanolo botiboky tany antsika alefa niany zany aloha hira ihany avadika mba le zany malaza aloha alefa ingabe zany malaza de avadika atao am'le tonon'le anaovana azy de tsy najija raha mienja raha mienja mba ampiseho tele fa za efa hainy olona manahary télécommande volanitry kasikara mangajereno mitatitsenany tsy mba misy tsy ay fefeno zanany malaza resadresaka volamena no afera mandeha amitsika tsy zany volanrefaza anenarabe biblika zanany malaza la nisy ritrariny devisy tsy feno sakosy nangalabolamena ety visy nameno bokosy zanany malaza tonga avy any amy sandanira banao sapino atota tsy lipisy nikady ameno boino niversatra tsinona satytasy tsy nivingitra rakiraky lay tolompiako tamy malagasy zany no malazy zany no malazy zany muzika anao raha zany viva fety manao zirivety tsy fanatanjahatena fa mampidera ena nalefa ny volamena tsy mameno tsena iverina volamena manao fanatanjahatena nolo mamerina volamena iyo nitsangana koletranomora kanefa tsy akomora vidiny tena lafa ny vola manako zafa vita hatramitafo katao le tafobola kanefa ny olona le 60 Sanny malaza katane Maria viva vety manao sirivety tsy fanatanjahatena fa mampidera ena lasa ny volamena nitsoka ny volamena ny fanatanjahatena no namerina volamena eny ambozina fa tsy azo midiny tsena. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy mialo mizafy zay mandeha vahiny zay manasa olona alasinainy taratany lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone ka tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Efa miaraka-tsika rehetra mpiaino rivotra amin'izao maraina ny alakamisy fatelon'ny volana jona araka 24 izao. Ny banky foiben'ny Madagasikara dia manao izao filazana izao araka ny voalazany didim-panjakana laharana 2024 sipika 5 nivoaka tamin'ny 9 novambra 2024. Ny banky foiben'ny Madagasikara BFM dia mampatsiahany be sy maro fa ny fianakalozana ny volany nivoaka tamin'ny 3 izay tsy manan-kery intsony nanomboka tamin'ny 1 desambra 2024 dia azo atao eny amin'ny masovin'ny BFM rehetra manerana ny nosy hatramin'ny 17 volana jona 2024. Tadidio ary fa tandremo mitovy ny sandany vola vaovao sy ny tranany fanakalozana. Mamepona ny fanakalozana vola eny amin'ny BFM ary tsy mila takalo ny ara-bola na sarany na eo ampidirana izany na mandritra ny fanakalozana ireo vola ireo. Ny olona rehetra manam-paniriana hanakalo vola dia angaviana mba hanatona avy hatrany ireo guichet any BFM voatondro amin'izany ary tsy hangataka olon-kafanao izany eo amin'ny toerany. Aza manaiky manakalo vola man'olona na amin'ny toeran-kafa ankoatra ny toerana voatokana amin'izany iarovana anao amin'ny vola sandoka na azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tsotra fanakalozana amin'ny vola eny amin'ny BFM eto ny kara-panondronao ary fenony taratasy natokana ho amin'izany. Ireto ny toerana misy maso ivon'ny BFM manerana ny nosy: Ambatondrazaka, Antalahy, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianaratsoa, Mahajanga, Manakara, Maroantsetra, Miarinarivo, Morondava, Nosy-Be, Sambava, Tolanaro, Toamasina ary Toliara. Misaotra tompoko. Za manao playback Larisa raha za ianao tena mety afaka miditra ho mpiserasera ao fanjakana efa tena mahavita mihitsy sady misy toerana banga raha tsy diso Mety koa plaza vaovao-piangonana koa raha vaovao-piangonana ohatran'izany tena tsy concentreko kalisa any ampiangonana ny hampiangonana sao tsika ezaka orka fa ny vaovaontsika moa zany aloha tamin'ny heriny tahaka an'izao sa tamin'ny talata tamin'ny ovintsika ilay ny hirahira tamin'ny heriny androany tamin'ny heriny io iny dia tsy hoe akory isaky ny alakamisy tsika dia hira sy hitondra gitara fa mba hoentina manome fafapondro tsy naheno sady mbola mibetsaka ny hira natao tonga tokoa ny namana menja izy moa tena lalana zany menja riavana dia mpieno rivotra piondana rivotra ary ny eno atsika ny hirahira teto tamin'ny heriny. Teza moa zany fakalalan'ny Gotsy menja teny amin'ny onjam-peo. Zany hoe izy misera miaraka amintsika ao amin'ny fandarana rivotra dia sady namako ao anatin'ny Facebook fa zao zay efa tafoana antsika tanolo efa sady pakafy gitara izy mirabanao miarabampiena sady misy sary dia zao aty am-pamboana dia manolotra hira foana tsika mbola le hoe voninahitra sy fitiavana ho an'ny dama moa tamin'iny dia misy ny eritreritra teny am-panidinana teny hoe takizay ity natao dia miaraka menjy tsika zao satria dia mpiondana gitara izy ary mana gitara terara menjy ity zany atolotra ny Rainbows avy any Antsirabe atolotra ny avy any Antsirabe reo zay tsy mahalala ohatran'ny Larisa aloha dia mieno fa ity ilay tantarany mbola. Misy adala manatsaina ao an-tsena na sabotsy ao tena tsy azo ambakaina na dia kamany azy ianao firifiry no efa nandre ny tantarany eto Antsirabe. Imboly rery no ao an-tsena raha vo alina ny andro izy no miamby netana isan'andro rehefa miakatra ny poma imbola de tsy maintsy ao foana.
asa raha misy mahavita ny fahaizany mbola manao tsingolo patita rehefa te azo vola alainy amin'ny lela ny vola ariary efatra lasindraim-bola 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 ny tady vola tsy ary mety tola nahazo vady arym-bola vady tena tsara tare hitany tao an-tsena tamin'izy nandendeha de nahazo zazakely lahy taka ny rainy falibe imbola falibe imbola falibe imbola falibe imbola tsy adala takaziny zanany la eo any are falibe imbola falibe imbola falibe imbola falibe imbola tsy adala takaziny zanany la betsaka olona hendry ao an-tsenana sabotsy ao betsaka koa ny olona tala ao an-tsenana sabotsy ao de mifangaroaro alasa besy maro gagagaga ny olona hendry mijery ny olona tala gagagaga koa ny olona tala mijery ny olona hendry de mifanao fangalapery ao an-tsenana sabotsy indraindray ny olona hendry mba manao atalana indraindray ko ny olona tala mba manao fahendrena ka tsy fatatra intsony izay atala sy hendry ao an-tsena na sabotsy farany sakaiza misaotra betsaka sakaiza misaotra rymenja tsy sorona fa le iverenana kely fotsiny moa zany tsy inona ao ry raimbozy avy any Atsirabe ao nareo mbola zandry mety mahafantatra an'le hira fa tsy mahalala an'le hira ame micro zany eo raimbozy afaka miresaka ihany misy micro raha efa amboariny ry fa ny tiana ho atao zany ao anatin'le izy de le mitondra n'ilay loha hevitra andresahako tamin'ny heriny hoe nahoana no matanjaka sy mijanona ho lasa karazana patrimoine na zavatra ifampitaizana ny hira sy ny tononkira ny tarika maleo satria maleo zany ny ataontsika hoe eo ambony eo raha ohatrahako zay génération maleo mihitsy de hoy aho hoe Andriamanitra no namorona ny tarika rehefa nanoratra izy anefa de hita hoe ny fanojo ny poezie sy ny resaka mozika de tao anatin'ny tarika maleo nisy anankiroa sosiologa nisy anankitelo dokotera misy mpandinika ny resaka fiainana ara-piarahamonina misy moa ny atao hoe piasa ny resaka ponina zany de
hita hoe ny fanojo tao zany zay zavatra de zay ny zavatra tiana hoentina aloha amin'ny ankapobeny a. Akoatran'izay ny hirana maleo de fantatritsika tsara fa misy fotoana hoe maleo gitara sy fampiaraha-peo tahaka ny fotoana tamin'ny Ambaikily, ny tahaka ny fotoana sambo de guerre sy ny tany tokana. De taty aoriana indray misy maleo le niditra kokoa tanatin'ny fiarahamonina sy ny zava-misy ankapobeny nampisongadina koa ny atao hoe duo ny Dadazo Fafa sy ny hira mpitiavana be. De rehefa taty aoriana indray de nisy ny maleo nandeha tsirairay tany am'izay nataony tsirairay namoaka ny Bozy, Dama, Dada niaraka tamin'ny Ina, niaraka tamin'ny Charles Stefy, nisy fotoana zany ny Ebekoto niaraka tamin'ny Tina, niaraka tamin'ny Silo ohatran'izany. De zay zavatra rehetra zay nahitana fa ny génération rehetrarehetra miaina an'le maleo de nefa hatramin'ny ankehitriny zay somary hitako hoe mahazo mitendra menja zany ny ankehitriny tsy tena misy hoe nandray gitara ny tanora de namorona poezy ny tanora de nasiany feony. Raha anao zavatra mitovitovy dia Jean-Jacques Goldman sy Francis Cabrel any Frantsa miaraka amin'ny Georges Brassens sy Maxime Le Forestier ohatra. Ny poeziany sy ny fitenen'ny gitara zany tsy nisy tsony noho ny taty aoriana. Hanika reo ihany aloha ny fikirina de misy génération Goldman, misy Venetsirabe Rainy Bozy de niainany nahateraka ny tarika. Tsika moa rehefa avy eo mbola hira ihany tsika de resaresaka gitara. Iresaka kely momba an'izay ary aho. Mba tsy hainay Rainy Bozy, tsy hainay. Voamarika mandeha nefa. Voamarika nefa hoe Rainy Bozy. Mbola zangoty amin'ny ankapobeny ilay izy fa hidirako amin'ny Tsipriny. Ny olona ao anatin'ny tarika maleo tsy mandeha olona Rainy Bozy. Izay voalaza ankoatra izay hoe olona manana traikefa samy hafa ary indrindrindrindra ny mampisy olona zatra mandinika ny sosialy ny fiarahamonina ao. Anisan'ny taranja mibanao amin'ny hirany indrindrindrindra no ahitana an'izany ny fandinihana fiarahamonina na ny anthropologie. Manarakaraka an'izay ary zalahy dia endriky ny firaisan-kinana tary bandy maromaro ary mahafinaritra ny malagasy ny mahita an'izany ary matoa mateza hatramin'ny ankehitriny izy tsy hoe mitety vanim-potoana mihitsy ny fikendreny hira ho an'ny daholobe fa ilay fahatezan'ny firaisan-kinan'izy mirahalahy avy ary na de mbola eo aza ny vitsivitsy isan-kanto. Za zao vao aingana mihitsy vao nahalala hoe Rainy Bozy zokony Bekoto fa tsy haiko hoe firy taona. Zokony roa taona eo. Roa taona. Fa tsy parahita-po taona zany resako zany. Ohatrana zao ianao tsy mahalala za zandriny Dama. Tsy mahalala. Mbola tsy fantatrareo mihitsy hoe za zandriny Dama folo taona. Folo taona be zao. Dama 67 za ambopo. Ka misy tokoa aloha miteny hoe misy tovitovina ny endrika rorolahy. Zasy izy sambatra ngera izany. Bekotoka. Zasy Bekoto. Zasy Bekotoka. Tsy mitovy ka. Ka somary ohatra mazavazava eny zaro ny tavanita hoe ny olona avy any Antsirabe mihitsy ny oviovy endrika ohatran'io de tonga de mitovitovy daholo mihitsy. Zay no mahatonga an'izay. Gona varivarina. Ao zany mpanjaka. Vorovorontsoloza endrika ny Veneto sy tia. Fa ny antanitsika ihany menjy hoe eo amin'ny fitaizan-tena amin'ny mitendry gitara, ny fitiavana gitara. Ianao zao génération gitara maleo mihitsy akoatran'ny hafa satria tanysaintsika rehefa avy eo. Iny raha menjy. Ohatran'ny hoe Rainy Bozy ihany moa zany voatonona fa za koa de avy any Antsirabe. Kay moandra. Poma endrika. Karoty Anisan'ny ambohibarigna. Antsirabe mihitsy ka. Antsirabe tapitanana. Taizanay tamin'ny fitendrena nitarika maleo namola volan'ny fisianay zany. Nitarika maleo naneranay tendry gitara. Nitendry de rehefa nanomboka teo amin'ny Raoul izy iny. Raoul lasa voalohany. Ohatra mbola tsy de tena anona loatra aloha fa rehefa nanomboka nandeha Fafa, nandeha Dada, de ohatran'ny fo. Inaonao koa. De ohatran'ny fo zany le saina zany dry. Zany le zala andrarezina zany fa lasa ohatran'ny alahelo mampamikitra zany le izy. De tamberina le tsy de tena mpitendry gitara matetika ako taony elanelan'izay fotoana zay fa taorina nalasana ny zala zany vao tena ohatran'ny lasa nitodika betsabetsaka tamin'le gitara de le ankizy koa moa mitendry ohatrany de lasa
tendry maly anao de ao dada ampianaro de moa tamin'ny herina zany fa tsika koa misy fotoana mety hoe amerina ny resaka hoe mozika lolo sy ny tariny ao ihany koa nefa nitarika ananao kalokalo ny fahiny sy ny mpihira tahaka ny hoe tetesy jojoby nitarika ray lovy nitarika ananahary fa azotsika hira aloha ka raha olona zao ohatra zay avy any Toamasina alefatsika le rivotra de afaka mihirahira zay mahain'le izy kosa aloha rany amin'ity a rivotra mandalo ve no mitondra tadio rivotra mifafy ve no mitondra eo raneo ny tany velo ratsy zany olona no efa nanivatsy ny tany velom-boboka zany olona tovizana sy totroka ny tany velo-ratsy zany olona no efa lanivatsy ny tany velom-boboka zany olona tovizana sy totroka teo iamanontany tena waiza yano yafarani gaga simiena miula awakanani fazara watututunula fazara uvulumbulunula dozaraini ufukufukunula msayagama Silvancula Fazara watutukunula Fazara uvulumbulunula Lozarani ufukufukunula Zayagama Silvancula Izamoa lutsu malala Fizay mpambatra liavato Mampisalasala Freu panao afera Zay miamaro tatuato Mitumbo isan'izy ireo Mitumbo divolan'izy ireo Miroborobo miaferan'izy ireo Tsy laitra misetrasetran'izy ireo Miaraka dôly any an-trano are mira Mitombo isan'izy ireo Mitombo divolan'izy ireo Miroborobo miaferan'izy ireo Tsy laitra misetrasetran'izy ireo Rivotra mandalo ve no mitondra tadio Rivotra! Ay, tokony manao zay se. Elo sy ry Beranto Minara. Beranto Miangara. Le mpanao sono azafady Charles, jereo le tsy le retourn'le gitara dama ohatran'ny mafy a. Ohatran'ny mafy be sa mety a. Andrama micro lala izy ry dada. Andrama hoe iza hoana le zay mety zay. Zay mety le mafimafy. Ahena kely le analana kely le grave amty zay zay ao zay. Amfiry zao aloha lava be zany hira makorely zany ke lava be zany. Efa kely sisa de ho dokam-barotra fa zay mihitsy.
Ie, anao koa tanàna ny any anaty bus amin'izao mihaino fa mankasitraka be ry zareo amin'izao fotoan'izao satria le chauffeur tandremo le tandremo tsara le chauffeur mihaino maleo sady miaramira de rehefa refrain de alohan'ny pub tandremo miodina pneu miodikodina letsa de somavy le pub ity tanitsikity le pneu zany samay zafetsifetsa saoera de mikoty. Love me tenders, love me true. Ah, 3 tendres morceaux de poulet frit cuisinés avec la recette originale du colonel Sanders. Ah là là, ça donne envie ces tenders. Rendez-vous au restaurant KFC à Courdigue et Tana Waterfront du lundi au vendredi de 11h à 19h pour déguster vos tenders et vos produits KFC préférés. Et suivez notre page Facebook pour plus d'actualités. Vovô be miaraka amin'ny Itel, smartphone A37, le téléphone na hoan'ny rehetra, plein écran HD+, water drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka hideverrouillana ilay téléphone, mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, le safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Dado, fa manino satria mba hivitanana côté mity. Satria lehilahy de mamy be na le masina be reny foana ne. Nenyo, fa manino neny tsy mba havidy-goûté ho anahy. Jereo nety hoe vidiana goûté iray la sady vaovao be ty Pobariana no anarany. Vary misy chocolat tena matsiro be iny. Nenyo, fa manino ary Pobariana tsara be. Satria be otrikaina be iny mba hahatonga laho matanjaka ny dady sady hahatonga laho mpandresy foana amboly. Omy fifaliana ny zanakao Pobariana, lay goûté tsara be amin'ny vidiny 10 ariary fotsiny. Pobariana natao an'ny zaza 3 taona no mihoatra, vokarin'ny Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Pobariana, fa manino ary ny tsara be. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimbo tsisy raha misasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Itel am fety! Mikarakara tombola goavana be ny Itel amty volana June ity, ny voalohany hatramin'ny 30 June, mividiana smartphone Itel na Itel TV na AirPod Itel ary mandraisanjara amin'ny fisarihana sao ianao ny tsara vita na azo loka avy amin'ny Itel. Loka maro be no zaraina toy ny réfrigérateur, Itel TV, subwoofer ary smartphone Itel A37. Aza tara ary makanesany amin'ny revendeur Itel akaiky anao manerana nosy. Itel, enjoy better life. Ndao iara iasa mba marché.mg dia mahavita manafatra sy mividy mivantana amin'ireo mpampangady avy Chine. Itaro ny sehatra asanao, tsotra sady aingana ny dingana rahana. Ho anareo mpanjinjara, olon-tsotra, n'aiza misy anao eto Madagasikara, mividiana amin'ny vidin'ny mpamangady. Ampiritsingana anareo mpanjinjara na amin'ny sehatra inona na inona. Bon marché, immeuble IT Station. Mbiolirika tsy azo tafy 032 07 777 00 034 49 777 00. Shell no azo antoka satria fitaovana vao marina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba hanolorana anao ny fatrana solika tena izy. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi.
RTJ amin'ny Valo Maraina. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasatsika rehetra indray anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Le meka ny ohatry amin'ny tantsorika teknika Patrika Marandriana kosa no manolotra izany ho anareo. Ny pejy fampianarana no anomboantsika ny fampitam-baovao amin'ity maraina ity. Nanambara ny tety amin'ny ministeran'ny fampianarana tety amin'ny fanabeazam-pirenena zany fa dia tsy misy miova ny tatim-panadinana CP sy ny BPC. Na dia teo aza ny fiantona noho ny ady tamin'ny valanaretana coronavirus. Ny fampianarana moa ho an'ireo klasy intermédiaire dia nanomboka ny verinantsekoly omaly. Nanambara ihany koa izy ireo fa saika efa mahavita ny fandaharam-pianarana avokoa ny ankamaroan'ny sekoly fa karazana famerenana ny sisa no tanterahana ato anatin'ny ray volana sy tapany farany. Fa efa miresaka izay fampianarana izay ihany isika saika niditra tanaty fitokonana avokoa ny ankamaroan'ny mpandraharaha rehetra manerana ny université eto Madagasikara noho ny tsy mbola fandraisana izy ireo ny karama amam-bolana maromaro izay no antony nahatonga azy ireo niloso tamin'izay fitokonana izay mandra-pa voaloha ny karama izay notakiny izy ireo. Eo amin'ny pejy politika mifandray amin'ny raharaham-pirenena tapaka nandritan'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly dia nosoloana ny talehan'ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Izany moa dia araky ny tolo-kevitra nataon'ny filohan'ny repoblika ka voatendry ho talehan'ny serasera ny fifandraisana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Izany manomboka izao Ramatoa Soatina Rajoelso ny solo any Ramatoa Rina Rakotomanga izay notendrena amin'ny andraikitra hafa. Eo amin'ny vaovao ny tanàna n'Antananarivo, ny fiaramiasa eo amin'ny Masovo, ny frantsay sy ny tanàna n'Antananarivo, totosa omaly ny fanolorana fitaovana tetsy amin'ny tranobe famonjena etsy amin'ny vonjany etsy Tsaralalàna zany na zareo anivon'ny sapeur pompier izany fitaovana entina miady amin'ny famonjena amin'ny aitrano no atolotry ny Masovo frantsay ho an'ity sapeur pompier etsy Tsaralalàna ity. Tonga nanatrika sy nandray izamo ny tena ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Andriamatoa Naina Andrea Titoaina. Fa mikasika an'izay tanàna n'Antananarivo izay ihany ny sokatra omaly ihany koa ny fivorimbe ny filan-kevitry ny tanàna n'Antananarivo izay asa atelona izy tia. Nisan'ny ladinika hodiny ao anatin'izamo ny fandaniana ny FDL na ilay ataontsika hoe Fonds du Développement Local. Eo ihany koa ny fijerena ireo asa maika izay tokony hosanina rehetra eto amin'izany tanàna n'Antananarivo izany. Ny vaovaon'ny serasera notokana ny filohan'ny repoblika omaly tany Mahajanga tany ny tranobe ny serasera antsoina amin'ny anarana hoe akory haly fotodrafitrasa lehibe izy io izay ahitana efitrano fanaovana fampisehoana fijerena horonan-tsary efitrano lehibe izay mazaka hatrany amin'ny 500 sy 500 pijery. Misy ihany koa ny efitrano an'ny mpanao gazety, misy ny fampiratira toeram-pamakina boky, efitrano fiofanana zany rehetra zany dia hita avokoa ao amin'ity tranobe ny serasera ity. Janona eo amin'ny tontolon'ny iverenantsika azafady ny tontolon'ny sosialy mahakasika ny fanadihadiana nataon'ny Mix Madagasikara akoatra ny mahakasika ny zaza sy ny tsy fampitsakafo dia isan'ny fotoran'izy ireo ihany koa ny fahasalaman'ny reny sy ny eo amin'ny sy ny fiterahan'ny reny zany ka tiaritra nandritra ny fanadihadiana nataon'izy ireo fa ny antsasaky ny fiterahana ihany ho atrehan'ny mpiasan'ny fahasalamana ary zany fiterahany reny zany dia ahitana elanelana be mihitsy ny fanatehan'ny mpiasan'ny fahasalamana zany ho an'ny aty andrenivohitra sy no any ambanivohitra satria dia ho an'ny aty andrenivohitra dia manodidina ny 2.7 isan-jato no atrehan'ny mpiasan'ny fahasalamana ary any ambanivohitra dia 700 monja no mba misy mpiasan'ny fahasalamana manatrika izany fiterahany reny izany. Ankoatr'izay dia voatsikaritra izy ireo fa dia vehivavy 12 hatramin'ny 7 taona isan'andro ary miisa 10 no vehivavy 12 ka hatramin'ny 7 taona 10 isan'andro no maty amin'ny fitondrana voaka sy eo ampiterahana. Izany rehetra zany dia vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Mix Madagasikara tato anatin'ny 15 taona farany.
Amaranantsika ny pedin'ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena baolina kitra mazava ho azy. Nivoaka ny listy ny mpilalao ny bary hiatrika ilay atao hoe fampivondronana mitokana naly atao hoe stage bloqué izay entina amatarana sy andinihana ny tanjaky ny mpilalao ary ifampizara ny mpanazatra vaovao amin'ny mpilalao. Izay ny tena antony nanaovana ity stage bloqué ity. Rafitinina ny nambarany nandritra ny famorina mpanao gazety nampitaindavitra no tanterahano maly tetsy amin'ny trano be amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra tetsy Isoraka. Mpilalao 5-30 no nantsoina hiatrika an'izany stage bloqué izany saingy misy ny tsy afaka noho ny antony ara-taratasy isan'izany Romain Mentanira, isan'izany Aina ho isany ao anatin'izany ihany koa i Ryan izay satria efa ny Ela Galaxy izy no milalao. I John Badjo moa dia efa nanambara avy hatrany fa nafaly azy no nantsoina saingy no io olana ara-taratasy ihany koa no mety tsy atongava ny John Badjo hiatrika an'izany stage bloqué izany. Misy ihany koa ny fiverenan'ny mpilalao vaovao, fiverenan'ny mpilalao teo aloha toa ny Tafe voantso indray anatin'izany ekipa pirenena izany na dia mbola hiatrika stage bloqué ary fahatongavana mpilalao 5 hafa avy eto an-toerana. Ny alatsinainy maraimbe zao moa no gadon'ireo tantanindrazana ireo mpilalao rehetra avy any ivelany miaraka amin'ny mpanazatra ary hotely ray lehibe eto an-drenivohitra no hitobian'izy ireo mbola ho fantarindreo ihany kosa aiza ilay toerana anaovan'izy ireo ny izany fampiofananjana satria dia nanambarana teo anivon'ny federasiona fa toerana mila mitokana tsy mila manelingelina no hiatrihan'izy ireo an'izany stage bloqué izany. Ateo indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoanan'ny fampitam-baovao tamin'ity maraina ity sorany ianareo naharitra ny eny izany hatrany farany manasa antsika rehetra hatrany androito tapaka ny fandarana eto amin'ny 9:30 sy ny fandarana rivotra mitandrema hatrany eo amin'ny sehatry ny fahasalamana fa mbola tsy resy akory ny valana aretina coronavirus. Veloma tompoko. Ny olona salama no afaka miary sakana fianaky ny corona manova ary vavorona ajaony indray metatra aza mivorivory fa raha sendra misy marary ao dia mifamindra aretina tsy manatongotra ny coronavirus fa ny olona no mamindra azy aza be dijo fa mitady loza ho an'ny teny izany ary andoza ho an'ny hafa. Olom-pirenena manakana mifeny COVID-19. Misy rivotra. Leo misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Aha, sady miaravantsika rehetra aloha zany sady tonga soa tamin'ny fandarana rivotra amin'izao fotoana izao sepapala sepapala tonga imatika dia misaorantsika rehetra nandray ary dia mahafinaritra moa zany eo ny namana gotsy azafady aloha ela raha atao landre nira tonga dia veleso gitara ela androany fa aleo mivazo milay tsara dia manangatana ny ela raha ela le izy izy moa zany le filaovana le feo ohatran'ireny moa zany tsy maintsy atao ihany tsy maty foa manainy rehefa zoma maty le namako ko amin'ny tanàna tao maty foa manainy izy dia malahelo be azy ao rehefa zoma farany volana ohatran' izao moa zany dia misy foana ny hirahira zay fampiarahantsika eto fitoerana ity tsika alolohan'ny fandraisam-bolana ohatran'izany no asitsika lisy ohatran'izay le izy koa aloha zany nisy resaka hoe dama dia nisy resaka hoe zamba fahatserovana dia avy eo misy afatra ihany fa ataontsika surprise le fotoana angamba aloha satria mahafinaritra ny le mira mety isitsika misy clavier indray eo dia ataontsika kalkalao fahiny indray le izy dia mety asaitsika tonga eto indray ny tompony tirilira vao lirilira zay banty mpanao vaksovana izy efa teo izy tamin'ny herinandro mpamorona izy njaka ny resaka tamiko e njaka clavs hoe asura nga izy le ry dia mba asio clavier dia zany ok njaka dia ao ary ramenja dia raha olona inona ny atao e mandalo fotoany tsarotra ny firenena alefa so ary afaka mila be mareo na taxi be any tsy maninona miodikodina lasa aloha tena lasa karaoke kosa velesiko ny gitara koa ramenja allo raha olona za raha olona ka mitomany raha olona miodikodina letra itetansikity ka maiza fetsifetsa saoagnaty mikody misy ambony misy ambany fombany anilerie angerotanmakoany
Etorisa sikotea Sanenambuani Fasane mazanyaneti Sizonis fakama Nyaranyana tamti Tanati futaka malama Tanati jan fatimbi Eu sabia fukua Itapatapa nisalaye Nudiwe anausua Kayang jinjits Nalaye Nudiwe anausua Antonakayela Nume azuni nitwerani Nikarama fulabe Nisakafuna muferani Aisane kabekle Ewe lafo mitanaka Wete nata kandile baka Nefela efafataka Lovitina azulaka Nefela efafataka Fala samuro manila Saya ajerenareo io araka le resaka ilako mila mitravo tsara ela satria misy toerana malalaka aiza io ko raha zany nareo Larisa aloha efa teneninay teo hoe candidature zay raimbozy misy ny amin'ny fiainana hoe avadika dia tainomby hoe dia avadika dia ombitay zany hoe ny eo ihany ny eo fiainan'io fiainan'io ary tsy mazava ahoana manomeza hoe ohatra ery misy hoe ny eo ihany ny eo e ny zavatra fa le tainomby ve nisanjato sa firisanjato izy io zany taloha raha ohatra ka mivadika tsisy mangalatra dia falifaly zany iana zao ty fa misy toerana anakaiky ny ity atao hoe izy moa le toit du monde izy indray le toit du monde le stancial Everest dia misy toerana zany misy mpanao an'ireny le hoe trek ohatran'izany hoe mandeha amin'ny toerana ireny zany dia ny sakafo afanaina eo an'ilany Afghanistan sy Pakistan dia ao amin'le mandalo amin'ny Everest ao mihitsy dia tainombo no hafanana ny sakafo rehetrarehetra satria reny tainy reny zany ny zava-misy any fa tsisy kitay any tsisy ininy dia reny mampiretina zareo zany nanontany manao an'izany dia afanaina izy zany dia mihinana am'zay zany le mitsotra le kafe mitsotra le any dia ohatry ny hafafa be fofon'le kafe tratran'le kafe au tainomby tsy tsotra fa tainomby mitsotra fa tainomby dia re zany hoany zareo amin'ny ankapobeny fa ao amin'ny toerana izay miteneko teo satria moa tsisy tarika maleo moa any amin'zareo fa mampalahelo tsy dia mba misy hirihira ohatran'izany dia ny olona any zany rehefa marary tonga dia maty avy hatrany tsisy fitsaboana tao zany tsisy nino zany fa tonga dia eo an'elanelany Afghanistan sy Pakistan Nepal le toerana le izy eo amin'ny frontière le izy amin'ny alalan'ny frontière le izy fa zareo mahalala ny zavaboary ankapobeny hoe afaka manasitrana satria zahako mieritreritra mihitsy ako hoe ny ve mety ho voangoty kanenany anakiroa ao mandrindrika rehefa mikalina zareo dia anakiroa mafarombaka be foana izy mihinana ny hafa dia zao zareo mandriny ka tsy haiko na en chaleur le vavy dia ny divan'le matanjaka izy na voangoty satria rehefa mamindraka izy mampatsiahana an'le olona ray eritreritry ny io hoe misy karazana aretina ohatrany hoe gotinamboka gotinambo alafa nahita gotinambo gotinambo fa za tena teneko anareo mihitsy raha tena fitiavana alika tena raha ohatra ka tena ataony safidy zany misy olombelona sasany ho ariko mihitsy ny anara ataony safidy satria ny alika fidèle fa izy ny tena tombony aminazy zany dia henonao foana izy hoe sincère foana izy zany hoe ohatranako zany zao rehefa sorena ohatra dia alaiko le alika anankiray hoe monina zay
ngozy izy de mipetraka eo amin'ny tohatra de manatonatao ambany helikako izy de sakambiny koatra zao 2 minitra ihany de afaka le izy fa ty olana anankiray ratsy saingy tsy mba tonga zay monina juste mahay miara monina am'lahy fa ty zavatra ray ratsy zay ainako le izy de tena tsy tiako raha vao ny sakany mialaala somary tsy mody mialaala somary tsy de salama de misy adra tsy mety koa ohatrany misy nenay aloha zany aloha za tena tsoroko mihitsy fa za tsy hoe minimino foana fa mba eritreritry ny asa satria tena tianay ny saka zay ao nisy olona maty tao aminay indroa zay de misy saka maty foana miaraka izy raha vao tsy maty de miaraka am'le izy de tsy haiko zany ny valiny hoe maty fe le olona de le saka lasa maty désespéré sa hoe ny l'inverse satria metaniry nifiny akoha zay vao hoe hoazava aminareo inona no mahatonga an'le hoe tsy sélectionné fa tsy hainy tsy resaka an'izay indrindra ho anareo zay manao fanamariana ho fantarana rivotra hoe asio vahiny matetika na asio hirahira de am'izay tsy miresaka baolina foana ry le rony bon baolina de metaniry nifiny akoha fa nomenjanahary ny zavatra etra fa bolida tsy bolida tsy zao aloha ny anany eritreritra zao ny any eritreritra koa metanira tsy afaka de atsoy le bandy amy droite amy france iny zay le bandy le tsara tarikely mahafatifaty nanao izy malo zany ny baolina ho maly aloha zany de mbola ho avy eo zareo antanina fa de 5 minitra ny France pays de Galles de nijanona satria maty le baolina ny izy teo Mbappé le tsy maty izy le tsy maty le penalty nay tapaka de reny ny sélection navoaka ny Eric Rabenasandratra Venitos moa zany Rabenasandratra iny de ny resaka be de be isan-karazany inona tena marina Rabesandratana ka ho anahy aloha zany manoana barea foana aho nasobaka akasy apondra ary no sélectionné ny mpanazatra zay aloha ny condition ray condition faharoa tsy manaka anatsy teny ny fahitako hoe izy ny sélectionné sy ny sisy tsy manaka anatsy teny zany fa ny fitenenana indray eo de asiko rindrina asiko fetrany hoe atreto ny zavatra tenenina ohatrany zany zay mahita hoe ninona ho teneniko eto tsy ho tafiditra ao anatin'ny fepetra hahafahan'ny sélectionneur manova na manala na mampiditra amina resaka sélection ny barea ny teneniko noho izany asiko somary fetrany le izy misy zao ny tsy ao efa mazava ny antony misy no ao mety tsy mazava koa ny antony fa apetraka eo ampelantanany Eric Rabesandratana ny sélection hoe ireto ny fidiny reto ny fidiny reto ny fidiny ny angantahana fotsiny de ty hoe raha betsaka no enti manana de ataovy betsaka ny match amical indrindra fa efa misy toerana malalaka am'izao de zay moa zany idiran'le Nepal teo satria manao baolina kory zareo zany andray euro de le resaka Nepal teo moa zany kely any satria mazavatra ifampizarana koa zany le izy hoe any amin'ny faritra io zany de ny olona any dia nomady kokory zareo satria ny olo tetany satria ambony le toerana dia tsy afaka mipetraka amina toerana kare zareo noho ny resaka atsika zany hoe zareo efa miaina ao anatina midina moins de 0 degré foana zany zareo tsisy any de eo zany le hoe lay karazana biby fiompony zareo ino karazana fitadiavam-bola kely zareo ary rehefa mandeha mivarotra zareo de mandeha herinandro ro tonga na matery hoe Pakistan na Afghanistan ohatra de mandeha mivarotra an'le izy any ianao de rehefa lafo any zany le entana iny zany mba vola kely hoentina mody any entana de atao karazana sakafo sy ny ohatra zany ka eo am'le marary mantsy le hoe ina nafaty azy le antony mafaty azy de zao le karazana zava-maniry tsy de mihitsy mahatonga le tsy misy zavatra tsabonandrareo amin'ny ankapobeny hanika rehefa marary dia miandry zay alasany fotsiny zany raha setrany izy arabasoa arabatsara raha latsa moa zany de efa misy toerana mihitsy zany de eo daholo ny fianakavian'ny maty rehetra ary misy ankizy kely mety taona efa taona voantazo kely ohatra de fa tsy mahazaka an'le tsy matohatra an'le aretina le toebata an'le ankizy tonga de maty avy hatrany de eo zany hoe manina tsy terana ny dokotera le izy tena ambobe izy ny tapafatesana eo zany le fa manina tsisy makana ny dokotera zareo raha mandeha dokotera izy de eo amin'ny herinandro mahery kely eo voatonga de hoe lasa ohatrany karazana fomba ny zareo le izy hanika ny lehibe indrindra zany le grand chef an'le groupe dia miaritra fotsiny zany oviandray zany io faty lasa ohatra an'izay kokoa zany le fiainanareo any am'izao fotoana zao fiandrasabelona fa tsy fiandrasapaty de hanika lay ohatra ny karazana hoe foko anankiray zany hoe fitambarana anankiray ohatran'izay zany de eo amin'ny 20 eo zany nareo be indrindra tsy mihoatra an'izay de misy lehilahy maromaro de vehivavy vitsy de vitsy
roapolo efa maty koa ny 5 de 5 zany fa zareo ke miteraka ihany fa eo mihitsy moko zany matoko mafetsifetsy an'le chef de clan moa fitsondra reo amin'ny teny vahiny hoe le chef de clan de ny vehivavy rehetra iterahan'le ry daholo fa le mpandiava zany tsisy mahazo miteraka am'zay zany sa ahoana a de misy ihany zany mandeha amin'ny toerana hafa mandeha mitady vady mandeha manao fiainana hafa mandeha manao revy hafa sotra zany fa amin'ny ankapobeny ireo karazana clan zay mipetraka amin'ny faritra reo dia tsy miaina amin'ny resaka terrorisme satria efa miteny Afghanistan Pakistan sy Afghanistan de miaina kokoa ohatrany hoe zavatra ao an-tsaina voalohany resaka terrorisme sotra zany fa zareo miainao zany de tsy matahotra mihitsy na de hoy aho hoe ity zany le karazana kizo zay tsona aty amintsika aty Madagasikara hoe lalan'ireo mpanatro sotra zany fa tena kizo le izy nefa le izy amin'ny fomba ohatra zao misy liona ihany toerana sasany ohatran'ireny de misy koa nefa ny ohatran'ry Gaddafi zay tsy afaka miaina aty amin'ny toerana misy orana sy misy alatra zao tsy mety aminy koa le fahazaranao anatin'ny kolotsaina zany eo zany ny ametrahany hoe inona ny mandroso inona ny tsy mandroso satria maly aho zao nahita course na chameau tsy haiko hoe chameau sy ny dromadaire mpifaninana zany ry mpifanolo bodirindrina trafo fa le maly nefa dromadaire ihany ny antsony zareo anazy nefa ny trafo ray de ry zareo zany no ny resaka zon'olombelona de tsy mampitaingina zazakely le izy tsony fa misy ohatrany roapolo kely matsiravina ny arenany zareo matsiravina satria roapolo ny jereo tsara le piste anaovana le course tsy haiko loha Bety Planète miverina zany satria betsaka makany misy course chameau koa de atao chameau ataontsika chameau zany etra dromadaire chameau roapolo no manao course de tsisy olona mitaingina ho satria zany mampalahelo le izy satria tsy izy kely no mitaingina de mandeha le course roapolo de V8 roapolo amina piste marina manokana parallèle amile piste an'le chameau fa ataoko hoe V8 moa tôbila tsara indrindra zany indrindra ho an'ireo zay afaka mividy mpamora de mandeha mitovy course le chameau sy le V8 de misy télécommande am'le izy ampitenenina le robot mitaingina eo ambony tena adala zereo mahafinaritra le rony ka eo zany le asitsika hira ihany zany de sady chanson no mandeha de avy eo tezika hatrany resaka ka rehefa le resin'le double trafo le anankiray de ozy le trafo rêve de bombo chameau de forêt dama anankiray ohatra ka ainy menja fe mitazo pity vao mianatra koa mety ataotsika izy de araranao tovy amiko mihitsy zany favonitazo ty vehivavy ty na ny pitsabo aza verdi no everiny ho tazo mahery na tazo azo ta mampery no ny natao ny fizahana to afafa lay afanana tazo tsy fantapiavina vaovao ka tena mahalina aizy ty tazo pity corona tsy sitrany zay fanafody de tsy mba misy fanefitra misy izy tsy mety lefitra Artemisia CVO Chrétien ny vakina telo isan'andro ny tsindrona maraina toandro ny fanafody asisika etsy andaniny tsy aitsony zay tsy nohan'ny lay afanana miakatra malaky ny termometatra zavaky izay fanafody tsisy nandaitra lay afanana to tsy taitra aizy ty tazopity tsy sitrany zay fanafody mahosao sy reo zay fo mampiolomay ny fitepony fo corona la ny aiky ratoko
sendraretina mioko izay angambo izy no farany fa very anjavona ny asa sarany voreo daholo ny avany rehetra ka tanterao ny sitrapony ajao koa zay faniriny mandrapijano ny fitepony fony de indro tonga ty le ilay tonga namangy fa birakilasy teo vao niseo ny fakakana ny sindao azy lay afanana fio lela io lay natenainy ho fanafody ampitombony ainy ny azy fity otrika retina ny anaka fefa elanetina atsika piano zay matadidy eo le tsy tadidiko eo fa izy madio izy virginy zay aizy ty tazopity izany akitsy sitrany fanafody fa vao miseo lay olotiny nisindao azy lay fanaviny tosika vaksiny sy vakitsindrona zany rahantsika zany RDJ ny dama moa tsy lany mamina aloha zany na zato arany atao fa rehefa aveo tsika maromaro makasy misy ohatrany karazana loka omeko zany fa surprise le izy ho an'zay malefa le tonony na eo amin'ny rindriny rivotra hoe inona le tonony le eo izy tsy manatsiny elanetina ny anaka fefa elanetina ny anaka fa fe elanetina mahita nga ilao anatin'iny mety mahita le tonony de zany efa nitady fa tsy nahita tsisy misy tsy manatsiny zay le izy de ny anaka fefa elanetina sisy zay le izy zany hoe strofrainy fiantso azy rehefa tononkira de zay fa za zany aloha ampatsorana ny tenenko indrindra ao andre namana ohatrany tamin'ny heriny raha izany tazopity zany de dadasinao no mitendry ny le gitara fa ataony tsy zany anazy zany zany hoe atao hoe fotopototra fotsiny atao zany ohatrany hoe raha misy hira zany zao ohatra hoe eritreretintsika hoe dadany manao dama manao azy amin'ny voalohany ifity de ohatrany tena sarobidy fa ny gitarany de ery dadasy olona no mitravy le gitara anaovana azy Love me tenders, love me true. Nofona koa malefaka be ny endasina. Tsiro tena miavaka no lovaina tamin'ny Colonel Sanders. Milay be amin'le tena mampiavaka ny KFC. Ai, tena milay rangale Sanders. Misokatra ho anao ny KFC manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 1:10 hatramin'ny 7:00 ka any amin'ny KFC Akordigy sahatana Waterfront no andeha ary ao tsy tapaka ny page Facebook KFC ahafantaranao ny vaovao rehetra. Oragatia, fa ino ty ataonao? Makatsiro taminareo zay maninona? Tsy mety ange zao hoe efa miteny anao fa tsy azo atao any fa pakapaka tiro zany teravana koa zany ny fihavanana mampitosa ange zao hoe sady ifanolana amin'itsika raha midagnana be ondray facturanay aloha sa manana koterany any sady raha tratra amin'inge mampikadry mampikadra ragizy efa hoe tsy mety ho azao tokony trano anakay de kotera ray ongotany fily io afolandra zaza tokantrano ray kontara iray manantona ny Jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana. 30 ans et le vers Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collector gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux.
Saro-kenatra ve ianao? Manana olana amin'ny fandraisana fitenena ny mason'olona, any am-piasana, any am-pianarana, any amin'ny fianakaviana sy ny sisa. Avomark Consulting dia manolotra ho anao PLP, atrikasa fanazarana sy fampivoarana ny fahaizanao mandray fitenena ny mason'olona. Atrikasa PLP ny 4 7 8 jona ho avy izao. Antsoina 034 69 029 29 034 69 029 29. Avomark satria ianao toy ny rehetra tsy manam-paharoa, mpiara-miasa ay créative. Aza be dido fa mitady loza ho an'ny teny zany ary andoza ny hafa. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partany valanaretina COVID-19. Rivotra masiso toko lasy toko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tsy maninona hira roa isaky ny asasakadiny raimbozy ny aina ny fiforonan'ny tarika tany fa le izy moa zany ny randro resahana resaka baolina, resaka maleo, resaka sinema. Tamin'ny omaly aho zao de misy film nijereko zay ho tantaraiko indray rehefa misy 20 de aporisiana antsika no mijery azy de vehivavy nanaraka ny sakaizany na ny sipany tany anaty tendrombohitra be tany de mifanena tamin'ny apondra. Za moa efa mpitanisa apondrako nomen'ny film apondra mihitsy raimbozy génération maleo. Misy film mahafinaritra zay koa, misy film mahafinaritra zay koa, labyrinthe ny lohatitra. Telo izy. Telo izy a. Fanelanelana lavitra be zareo. Fanerosy telo a. Misy tsara lasa efa enjana be loatra le. Fanelanelana lavitra nefa nanaovana an'ireo a. Nahita ny labyrinthe fa ny zavatra tena fa misy titre hafa. Ny afatra tokony apetraka amin'ny resaka labyrinthe zany dia manao résumé ny fiainana. Hitanao le mandeha amin'ny voalohany indrindra de hoe misy an'le virus le tamin'le rava le tanàna. De corona le nitenen'le olona. Nefa film tamin'ny 2004 fa tsy misy tononkira izay ity a de tafiditra ao anatin'ity ve le izy fa io lehilahy io no nantenainy ho fanafody ampodiny ny ainy fa ny aretina niaka fa ela ny entina fa izy tsy vita vaksiny fa fo madio tsy manantsiny ny vesatra tsy ambaratelo saika ny indosy ny alahelo. Ahoana le tonony teo? Io lehilahy io? Io lehilahy io no nantenainy ho fanafody ampodiny ainy ny azy fity otrika aretina ny anaka fefa ela netina fa izy tsy AstraZeneca fa madio izy virgin ny vesatra tsy ambaratelo saika nindosiny alahelo izany aky no arety pity tsy sitrany zay fanafody fo nijery azy lay olo tiny misy ndao azy lay fanaviny. Tsy fa tsy teto iny mantany goto hoe misy fahatsiarovana ve? Tsy fahatsiarovana fa le fametrahana ny hoe mafy le Antsirabe noho izany misy antony idirany tao Antsirabe tamin'izay tao amin'ny fiofanana moa tamin'izany amin'ny fiantsoana ho any amin'ny tafika tao amin'ny D4 moa lazana azy UEDC dia fihirahanay miaramila tao le hoe oravorondreo kely moa iny a dia fandravorondreo miaramila dia iny maleo iny zay ny zavatra tsaro tapika samy rehefa miteny tarika maleo dia ny atao hoe le miaraka manao star tour TSB tour tany Antsirabe ary dia mbola zao fotoan'izao ary za zany tsy tena hoe be tonga dia tena gitara dia maleo be fa ny anaty tiavako maleo dia ny revon-dralahy ny ambony saina fotsiny tena itiavako azy satria rehefa nandeha zany lay atao hoe le hoe star tour tany Antsirabe dia mandeha ny mosera dia misotro nonao dia misisinetsy dia fafahaporitra pitampoka mandeha mihira dia ozy andeha pipivetivety zany itiavako azy nahita zay daholo dia lasy fafana izy nandeha nitady toalety
ny hira zany mandety ihany miandehany ihany verina avy any izy de miverina lavalava lesy na telo lita aloha fa ka le public le mpijery teo zany efa nihira daholo tam'izay fotoana zay de miverina fafa zafady menja verina fafa avy eo de nitohizana ihany le hira fa mioraka ny olona de ny anazy zany reny ambiansa reniny a no tena itiavako an'ny tarika maly eo ny antony tsy tena hoe manahitrahitra anah loatra za maniteny gitara fa tsy tena le mahay be fa lasa resaka gadona resaka berisina ohatry zany de lasa kamo kokoa zany zavatra tiako amin'ny ankapobeny amin'ny resaka mozika fa za tsy miteny mozika andro fietraniana rehefa lisy teo marina lesy zany re andro fietraniana zany hoe ohatra tsy mahazo vininy ianao fa tokony atao page Facebook le izy omeko za omeko DVD page Facebook ene le izy ameko DVD zany satria zay no aingana ka de atao budget no alainao le izy na numéro izy na ohatr'izay le izy a ny fitadidiana ho an'ny olona rehetra zany a de aporisihako foana tsy hijery tononkira rehefa mihira rehefa hira tena hay fa fanazarantena amina resaka mémoire mihitsy io satria ny famoran'ny tablety ny clic sy ny fananana cahier de chant na sahirana ny salira honao raha manao tolo aloha ary tsara vaovao io taty aoriana amizay nisy ny lolo sy ny tariny de rehefa aveo a nisy ny jila de njila rehefa somary nano moderne izy rehefa aveo zany satria tena le gitara satria joary efa moderne efa clavy efa de x7 ny joary tenena hoe amina fotoana manaraka angamba mety hoe asaina ny tarika na ohatry zany de ny lolo sy ny tariny zay avy eny Andohalo zay vavolombelona fatesandra tsy mandrava amin'ny akabe satria nrandroleony eo akaiky eo de nidina tany amin'ny radio izy de ho anareo ndray zay mahatadidy hoe tany amin'ny taona 9-7 iza ny anaran'ilay mpiasan'ny radio nandray alolo sy ny tariny ny ariva tamin'ny fitsasany de nanao live le rono mbola tsisy bomjisy tam'izany tena mahafinaritra ahy namana Goteliba mahafinaritra le ina le vetsivetsykirana tsare vetsivetsykirana tsare zay le tarika joary zay vetsivetsykirana tsare zay sy raha menja moa zany de maimay hira aloha izay zany de anotra lolo zay de izy mahay mihirahira manaraka zany ny gitara araka le teniko zay mienja mahay miteny gitara no za manatrika eto nefa aloha de hitanareo tanako zalahy diso bomjijy 1, 2, 15, 12 za ambony rehefa mihira sa izy zay koa mahiton'izay averina menja averina mihira hira ao za ambony zany rehefa mihira de zay ataonareo menakavy 1, 2, 15 asina fiandramatika ve fatsaroko ralalao tany anaty lobolobo tapakazo nomba basy tam'izany elale rolo manentsika mandresy zao lay pandy maty resy atraty akandasitra le riny fanekena fanahoana ny amina tena izy ireo kanety nobakoko ny maraina lasanany apitra tsy nisy angamba matololo matobola niaritra an'izany fialala iazo tsara kolokolo etsakaiky abozaka mandady alapolosibokitra ary nyampy fangabao zany lesino ny arahana natao naolela no tsy voakasikasika sao kanefa fenokaper raha volasy bonjitsika mitondra zinga kely ka mivadika tsy ambadika nytrano elana tao tsambory ka afaka mijery zao avy ato ambany mamonano mazava angamba matololo matombola miaritra an'izany fialala iazo tsara kolokolo etsakaiky abosaka mandady miaponga tsara rindra miaraka mitobotoboka ny fotsika tamin'ny bonjitsy ny azy ny safidy vitatrany ampiatoany zava-ozo nahita anjiro
sanyala manko aleo ariao ametraka veloma any akoatrindray angamba miaona mazava ny lalana otiaviko tarafony masoana velemony mazava ny lalana otiaviko tsy misy tsirialka intsony fatsaroko ralalao tany anaty lobolobo tapakazo lombapasy tamizany elalerolona manetsika mandresy zao lay panty maty resy atrany averina kely zay solo zay fa bedy mipandy andro averina le disco le izy fa maty keny anaty toy ny pongatsara rindra sy ny any 1 2 3 9 ao anatin'izany iry zany isika rehetra mandefa ny tolokira ao anatin'ny tabajotra tserasirena trankala ireny dia misy diso ny tolokirana raha mena le tolokira eto tsy mifandray tsara le izy ka aoka zay afaka mba mazao zany manao correction le farany fotsiny zany farany fotsiny no atao sisy ao tsy maninona zay apelina rakotsana no nandray zareo arivariva ao very namana goty marina ve hony zany oe iapelina rakotsana nandray zareo arivariva avy eny Andohalo iapelina rakotsana ny télé piasa ny RNM le izy tamin'ny taona enina amby fitopolo mpanao fandaharana tsy Jean Lira Fidiko mpanao fandaharana misy ony ana leraka fa tsy mety ohatrany hoe Nestor Borabora zanany io ho any zay maheno moa zany dia nanao hira mivantana nitarika lolo tam'izay ary tam'izay vao eno ny radio pirenena nitarika lolo miresadresaka dia nandeha tongotra nidina avy eny Andohalo nandeha tongotra amin'ny ankapobeny nitondra gitara anankiroa le rony dia amin'ny fito sasany ariva io fandaharana io tam'izay dia nanao hira anankiroa izy na telo ny ray le mizo dia ny anankiray aloha tsy tadidiko zany anao fampisehoana ry zareo tam'izany atao amin'ny CCSK fa ty zany mba misy hira kely zany misaotra le tazo-py mba atolotra ho antsika rehetra amin'izao fotoana izao ndamarmenja miaraka amin'ny Honora Gottlieb Eric manao ty hira ty zay mihitsy le izy zay very awaky raha mifanary fa tsy miaraty marangamne irery tokana fa tsy mbabe fanaty tia fitite buru raha tsy Reto zoary akory dia lasa miteny le izy raha ianao ilaina ny teny nitondra maraina le refrain folo zako zany io tsy zoary le izy dia lasa teteneko zay satria tsika raha mangataka tonikira zakoany goty raha iza dia zao ny naovana azy fa no manomana isy menja ihany iraitsika le izy fa asitsika mahaleo any ao anatiny zany hoe ibekoto data dia rehefa refrain sisisa dia manao ramatsika voalohany zay tilandre rehefa andramatsika izy very aoky raha mifanary fa tsy miarady ambarona amizay kare fa tia indro soare tadiavy le toniny ary aloha dia toizanaiza manjary mitsitapatapaka be dia ataoko foana ny couple zany ataontsika tarika maleo manao couple dia rehefa refrain miaraka lefa 1 2 3 tonikely aloha eny le tonikely le manomboany ao zay hitaka very aoky raha mifanary fa tsy miarady iandawane irery tokana fa tsy mbabe raha ianao ilaina tena nitondra maraina no
ande kaizao iandiankaina sirongo taraina ukivyamye pepetechitelaza marareki faverantavuma ila fitia akare basi anindrua ifuna kubavuku izailanzo alaisalai fanyati dia fitite uru fasimai Cimatukana famila nama na cara kukukai ni miara dalana Tambaiso Iriamaki Kami fama Faciarati Aukare Faciarundu Yifuna Pafu Izai Manzu Fanyati dia fitite uru Fatimahai Cimatukana famila nama na cara tukukai ni miara dalam Nasaka mangeta-ngeta zay tena tsaka. Tsy ampy le tono. Menja. Io ndray fa ikonokonona ndray izy am'tama le misy resaka hafa Misy le loha hevitra mantsy io zany aloha tsy divoka be azesika fa hoe ny nahoana no matanjaka ny tononkira maleo nahoana no matanjaka ny fijanonany ary rehefa manao fampisehoana atao amin'ny palais ny tarika maleo dia ny atao hoe salan'ny taonan'ny mpijery dia roapolo sala taona sala zany moa roapolo taona ny moyenne d'âge ny mpijery maleo na Antsahamanitra na palais ohatra ny zanako zany zao tamin'izy 10 taona nanomboka nijery maleo miaraka izy 10 taona mpinamana dia miaraka amin'ny saringoringo be ao amin'ny palais izy rehefa mijery ny antony dia izao ny eritreritro dia nareo manamafy ny poezia sy ny sosiolojia ara-piarahamonina teo amin'ny famoronana tononkira dia matanjaka ny mpamorona tao amin'ny tarika maleo satria ny zavatra resandra ary tena ampitahina tsotro zao amin'ny tafiorina lay filozofia hoentin-drareo anatin'le izy koa satria le tononkira tsotsotra nefa ny misy vetikevitra be azo raisina ao anatin'le izy satria moa azo atao fanadinana ngereny hoe mba fakafakosika rao ity tononkira ny dadana idamana raha somary gaga nefa izy jery lay voasary tsisy olitra ireto avy no mpandrafitra ny mpilalao ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja handball eo amin'ny voalasanao le izy fa fiaingana efa niainga fakomaly alina ry zareo i Sandrine avy any La Réunion, i Mira avy any France, i Shaina avy any Boeny, i Anne Gaël avy La Réunion, i Jenny avy eto Analamanga, i Marie-Léa avy any France, i Miora avy any France, i Valérie avy any Mayotte, Fandresina avy any France, Kalifania avy any Analamanga, i Aina avy eto Analamanga, Nicole avy any Orombe, i Chantia avy Matsiatrambony, Landy Analamanga. Ny maninona amreo dia izao marina mihitsy zay maninona zay satria nakatahaka ny nataony teo amin'ny taranja baolina kitra ihany koa ny tato amin'ny taranja handball noho ny fahitana vokatra dia ny fampiasana ireo expat any ivelany any ka izy ireo dia efa namonjy ny any Cameroun dia manaraka efa lasa ihany koa moa ny any avy eto Madagasikara tamin'ny alatsinainy na talata alina izy tsy haiko tsara zay fiaingany teo na talata alina maly
dia manao kompatanana ho an'ny mahafaneva dia miarabanao raha angana tratran'ny avy eriseranao ty a. Tena miaraba koa raha ty fa ty raha Andrea tsy mahafaneva ary anniversaire foana tatotra mahafaneva. Any zanany miaraka reny ka. Any zanany. Fa izy koa moa zany efa mba hoe lavidavitry ny tanàna zany ianao dia mba hoe mba mahatsiarotsaro hoe anareo mijery an'le Facebook tanàna imenja le ato fa tsy Albert avy eo ny lesy le izy Albert Rakoto. Albert avy eo ny nanasany tarika lolo. ohatra hoe Nestor Rasolofonjatovo fa tsy Nestor le izy fa ohatran'izay le anarany. Efa ela loatry izay izy ty revona sianaka fa mirana le ty atya na ity toera izay maleo ngany namorona zany le ty anisan'ny reveny parika maleo zany reveny maleo zany zany loin de moi l'idée de hoe zay hira ty natao eto tsy atao kosa aloha fa misy afatra ty napetraka tao anatin'le fotoana ny irana eto kosa aloha be dia be ny teny an'izay hoe nitapahana gotra le miverena ty Antsianaka tsy andraso aloha ka ny tiako tenenina ny fandraisan'ny olona an'izay le nitapahako zay le miverena ty Antsianaka dia hoe tapahako zay nefa tokony hirahirintsika eto any raha amin'izay lafin'izay kosa aloha dia miteny an'izay satria nahoana satria misy afatra nentina tao anatin'le focus zany fa raha zany izike eo iny aniratinkeo ataoko dia alefa azo amin'izay le miverena ty Antsianaka raha ohatra mety amin'azy dia ataovy amin'izay tsy maninona satria aleoko tenenina kosa aloha le hevitra hoentina sy voizina ao anatin'le fandarana sao koa masy iniry zany sao nivetikevitry ny iniry dia resaka fahatsiarovana sotra zany dia misy tsiara amin'ny manaraka tsika le maiky mihitsy no mitarika amin'ny fandarana dia hirana vatondrasana irany tianyketinkey ao atao Magic Crystal zay le hira ao ataony le menja le tena tsara koa midobodobika be na bonga be Magic Crystal atao misy filazana aloha ty ry Baronne ilazana ny mpanakanto artiste rehetra tsy ankanavaka taranja rehetra tsy ankanavaka ho tonga hanao vaksiny fanefitry ny Covid-19 anio Andaharo antsitrapo ny fanaovana izany fa tsy fanireny ny fotoana dia amin'ny alakamisy io zany amin'ny telo jona amin'ny 12 ora maraina ny toerana dia foiben'ny Nations Unies eto Madagasikara eo amin'ny galaxie Andaharo pitapitao ny afatra mifampilaza misaotra antsika afa ny vaksiny ny anaran'ny vaksiny ny artiste Rastakenezoa eny tsara foana manao vaksiny dia tsara ny antsotra an'izay ka le izy moa zany rehefa hoe ho an'ny mpanakanto na ho antsika olotsotra fotsiny na olotsotra fotsiny hoe ny fanaovana vaksiny moa tsy dia zao rehefa makany velany ianao dia tsavaina ohatry ny karatra mihitsy iny karatra nahavitana vaksiny iny ahafanao miditra any ivelany any raha eto Madagasikara moa zany ohatrany hoe tsy dia ilainao loatra le satria ianao hivezivezy tsy andeha any an-dafy koa tsy le avion fa raha makany tena ilaina le izy raha sofitily zany hoe ho an'ny artiste zany tena ilain'ny artiste kokoa ty resaka vaksiny ity mba ahafahany mandeha mivoaka rehefa misy hetsika ataony tena fa misy io zany ny artiste ny tsy voaka any misy koa ny aloha dia tsy voaka ry ilaina foana vaksiny erika misy ny artiste tsy voaka izy stilitile voalohany andeha vaksiny za tsy voaka mihitsy fa manao ianao fa voaka dia verina ianao aza beanegeritana stampanteona iverenaka enjana be ndraso aloha iverena Antsianaka io raha mifanomela mosiny zay sigotika mihira fa io baina mampitehiteny hoe ajanona aloha baina dia ataovy ambanimbany fa zay mihitsy saiko teneko te tsy ataoko tsy natao menjambony le izy kosa misy version tantely ny miverena ty Antsianaka izy moa ny anarany dadany tantely izy moa anarany dadany tantely reny tantely dadany tantely vadiny neniny ta hoe dadany tantely fotsiny fa ny tena tsirony amin'ny miverena ty Antsianaka dia izy nataony dakoty feom-behivavy nataony feo fantatry le eritreritry honorant hoe Rijaoely Jaune fa tsy dadany tantely iny Rijaoely Jaune koa fa ity ho dadana tantely zay le eritreritry lahy eo tsy hoe 12 taona izy dia miteraka an'ino za le tira 12 taona nefa nazo miteraka efa mety possible teo ana fandrina le atao fa tsy miverena ty Antsianaka
Sakatra nila izy. Salipirana mbola tsy de. Ay, zay ny teneniny tokoa. Tia sasany kosa aloha tena sérieux kosa raha baronina. Tena sérieux kosa aloha ampatsorana mihitsy ny tenenako. Azo atao an'izay kosa le izy aloha satria eto zay sy mety amin'ny rivotra tompoko efa ampikôzikôzy direct ohatran'izany. Satria zao satria menja zany paramain-côte zany. Ela vilabilana be la izy nefa le banty mandoa vola amin'ny say 12 500 isaky ny iraray. Ary zay mahatonga mampimendimendy menja amin'ny tendry io 12 500 isaky ny iraray. Zany hoe tsy maintsy mamorimorina amin'ny tsiraraha la zany. Dawary la hira teo. Ndasy aloha mbola mitady tononkira efa ny anaty mbola vao 24% le fijeren'ny tononkira. Mbola soa dia mihiraka. Atao an'izany koa ty fandarana. Satria fianarana netsy izy ka mihirahirana fa zao kosa aloha so ihany fa misy an gôty lirika so ihany fa misy an Francis latsy mihira mihitsy satria misy andry zalahy reo dia reo bandy reo mampianatra fa za zany mahafinaritra mihira za tsy mahalala eo iza manomboka raha tomboka be zany tongotry Francis ambony setra tiao amin'izay ozy Francis dia manomboka mihira karaha ohatra mbola tsy mihira raha zany la tokoa no miteny la hoe raha lasa misy ny teny alefa sy lira tsy manina ane ka za rehefa mihaino an'le izy zany dia teny amin'ny ralika sy mika ndao le tsy averina kely fa misy kely gôty liba be le izy rehefa le mandeha fantatra kosa aloha nefa ne mety ihany tokony fantatra satria za tsy Jean-Baptiste Guégan Côte efa eve le Johnny Mal efa zany ny resahany io e ay za tsy naraka tsara fa nalefa le izy satria za mbola tsy nahaino le izy dia tamin'ny radio le izy noheniko mandeha le izy amin'izay dia tena ozy ohatra ohatra nandritra ny 10 seconda le izy ohatra ny fantatro le za le izy taza be mihitsy iny rehefa eny talata voalohany reny zao manao an'iny dia lazainy olona playback iny tsy rarano terroir dia tonga ny pub vitanao dia mety satria matsy veloko faty satria matsy veloko faty orilaye zovino tsy olena fa ioraka vanda tsy azo fefena orilaye rambola velonaina te hitoetra mpamverimaina satria matsy veloko faty satria matsy veloko faty Hey, besoin d'un bon plan? Star se déplace chez toi pour livrer tes boissons. Cool, non? Alors passe vite ta commande via l'application mobile Starnaka ou via la page Facebook Starnaka. En plus, la livraison est gratuite pendant tout le mois de mai. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager.
Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Devenons partenaires. Bonmarché.mg vous offre la possibilité d'importer directement via des fournisseurs et des marques de produits venant de la Chine. Développez votre activité. La démarche est simple avec notre formule d'achat groupée et achetez en prix de gros directement. Vous êtes revendeur à Tana ou en province? Commandez dès maintenant. Bon marché, immeuble IT Station Madagascar, Béoril Ketia Staff. 032 07 777 00 034 49 777 00. RDJ amin'ny sivy maraina. Rehefa tena mitandrina ny olona tsirairay dia voasakana ny COVID-19. Iza, ianao, olom-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partany ny valanaretina COVID-19. Rivotra miome. Rivotra me. Ya, ahoana? Ia, dia miverina tsika. Miverina eto tsika, mbola eo ihany ny hirahira iarahana. Izay misy mantsy ty fandarana ty, misy mampime dia misy chanson. Dia mihira tsika, misy dia zavatra efa nomanina tamin'izany raha izany. Dia misy zavatra tiana hoentina koa le izy matoa ny tarika maleo le izany zao. Efa hoe le tarika maleo ny tarika. Dia rehefa avy eo nisy mpihira tamina gitara maromaro roa na telo na efatra, mbola misy opanage, mbola misy tsekoraka, mbola misy telonina, sisisa. Reo aloha mbola nilona tao anatina resaka maleo mihitsy. Dia rehefa avy eo nefa tsy nisy intsony ny tarika teny hoe mitendry gitara betsaka ka namorona ka matanjaka ny tononkira. Fa nisy nisy tarika nalaza dia hira ray ohatra. Dia rehefa avy eo dia Vombony tao nisy karazana lehilahy roa telo nanao mandehandeha irery. Anisan'izany moa zany ny rahalahintsika Sokobe izay efa nodimandry miala mitahifa lasa korazana dia izy chloroquine. Anisan'ny nanao hira maromaro ihany izy fa ny azy lasa makany amin'ny somary atsikana koa. Tao ihany koa ry maninona rakaka be moa izy le ina ny irany dadany bisou ireny tao anatinatiny daholo. Misy moa zany tokony adikandray ny bozy amindreo hoe ohatra hoe anona hoe ina ny atao hoe chansonnier zany hoe ny olona mamorona hira zay brasinsa kokoa moa zany ohatrany chanson saisonnier hitareo Ifany tao anaty tarika Ifany. Fa rehefa tateo riny moa Roland zany tsapa fa Roland no Ifany. Fa ny tarika Ifany zay nanao gasigasy kokoa, misy valia, misy aponga sy ny sisa miaraka ny rona tamin'ireny hoe génération maleo reny. Ny tarika Ifany, tarika Arnao, ny tarika BDP. Reny fa raha tenan'ireny taritarika be dia reny mbola taty arina raha kakabe sana tenenina zany. Fa ny zavatra tsapa ny zavatra tsapa tao anatin'ny fifampitaizana sy ny fanoratana sy ny fankalazana ny hira. Raha mahita hirana maleo ronjato tsika dia matanjaka be daholo ny tonony. Fa raha ohatra ka maka ny tarika tsirairay tsika akoatra ny maleo dia tsy maintsy ho latsak'izay ny hira matanjaka tonony. Raha zany ve lesa anaovan'olona fanorenana ho zany raha zany anaovan'olona tezy, olona be dia be no manao tezy amin'ny hira maleo. Azo lazaina ve nataontsika hoe tony foy dia foy ara nanaovan'ny tarika maleo azy matanjaka ve? Ina resaka hoe Goldman sy Cabrel teo satria ohatra dama zao manoratra dia fa enona le tonony. Raha ataontsika hoe tena ina zao tena tononkira tena hoe tena dama mihitsy hoe tena misy tantokana sady boribory miodikodina eny an-danitra eny mino aho fa dama mihitsy namorona an'izay. Dia ao anatin'le filôzofia mpiaramonina dama mihitsy anisan'ny tena nampisongadina amin'ny maly io zany amin'izy rehetrarehetra angambany ataontsika hoe mibatteur tsy dia namoro-hira fa namorona batterie. Satria rehefa manao le Mozambique namorona izy
namorona sarina namorona be fa Mety fanamorona namorona be sarina. dia be fa le zalahy samy mamorona zany a, reo no manome Heriny. an'le endriky le maleo de tena hoe tena raha ohatra ka beton izy de mety hoe diso dôzy fa mafy loatra mafy dôzy eo lasa armé mihitsy ny anazy Mafy beton dôzy. Ho anareo le manana le boky le tany ampanaovana animation moa tsy hita le izy boky namaleona voaka Media Consulting de tahirizy tsara le rehetra tsara de tsara sady misy sary misy tonkira de fangatahany ty satria mbola ahoana reo Media Consulting na ohatra Baston so de mbola Ahoana? ny fototra an'le boky atao nga avoaka le boky de resahana eo Fantania ho anareo lahy. mandrazam-ba Rehefa tateo aoriana dama lasa navita hira atao hoe dama irery be dia be. betsaka natao anatina maleo Ainy e. De ohatr'izay koa dada koa navita be dia be fa tao ampovoambony tao zany fa fasira olona anisany hoe tsy de tena nandefa be dia be satria ry dama zao hoe valanary koa ny gitara toy izany kiony valia aokotsika fa le izy manko hoe misy tsara misy zao ohatra zao hoe misy hira anankiray zao hoe tsika ohatrany hoe hira irainy dama le ohatrany hoe any dada le hira de dama mihira azy misy hira fantatra avy an-trano hoe dada no namorona an'izay dada mamorona hira-pitiavana tena hira-pitiavana aloha de fafano manaingo ny feo rehetra fantatra ho anahy izay anisany mankafy de fantatra koa izy hoe raha mba ikily zao ny resahana de eo zany de ohatrany hoe tena mifanaraka mihitsy tena hita hoe sociologue sociologue le Ambaikily Ambaikily sociologue Ambaikily zany a tonga de hoe hira daholo zareo morakoraka lesy zany a mbola tsy azo lany hira aleva argoty a mafy miasa hasy lamosare amity mafy miasa hasy lamosare amity de olo mitady rano lamagnarete tane maro pilary zoazy rano raha misy olo manao kanale manondraka ty azy tikana le bakily manondraka ty azy tikana le bakily mampilarziozy tikana le bakily mampilarziozy miarabanareo raha lahy lesy aiza micro lahy tsy manana lahy dala mivoaka rehefa tsisy micro le te le ty iny atao leo iny ao ary tsy manana miarabantsika rehetra Ohatrany raha mandrindra sy izay mihain'ny fandarana rivotra rehetrarehetra Mijery Facebook avy eo amin'ny canal plus Madagascar zay roa lahy tonga ampafantarantsika rehetrarehetra zay mendrivitra fa misy tolotra goavana ataon'ny canal plus Madagascar amin'izao zany elanga mba tsy mila sahafa fa tonga de mahazo mahazo mikapta avy hatrany le raha ban'ilay zany fa de tahaka an'le mpanohana fandarana taloha de misy olona be de be tonga izy moa ty le société le tonga te dolo ny karazana mahafinaritra rehetra de efa miarahaba ny mpihaino fandarana rivotra izay avy ato amin'ny canal plus Madagascar de zay nitondra tolotra goavana amin'ity volana juin ity satria dia manao promotion be izahay amin'ny canal plus satria dia lasa 55 000 ariary dia atafidiranao canal plus 55 000 ariary ihany dia atafidiranao canal plus mahazo matériel complet anao miaraka amin'ny bouquet évasion ny installation sy livraison gratuit ny fomba hitanareo anay dia misy laharatarby afaka antsonareo dia manao vente à domicile mihitsy izay izany hoe miezaka manakaiky hatrany ny mpanjifa ny canal plus
Antsoinareo ty laharany ty dia efa misy olona mandray anareo ao. 034 54 282 50 034 54 282 50. Izay mirahalahy moa zany avy ao amin'ny ekipa VAD, zany hoe vente à domicile mihitsy miezaka manantona hatrany ny mpanjifa. Nareo hoe zany le mandeha fiarakodia sa tsy mandeha fiarakodia? Anatin'ny nahafantarana ny amin'ny sprinter maintimainty Canal Plus iny. Ka misy fanamarena kely mantsy zay avy any amin'ny mpanjifa mihitsy zany. Rehefa nanao VAD zany nareo tany faritra Alakamisy Fenorivo iny tamin'ny zoma teo dia lasa nisy olona le décodeur le olona. Ary raha tokony izy ve tsy tokony mametraka karazana facture foana ianareo rehefa manao VAD sa tsia? Mametraka kosa. Misy facture amin'ireny rehefa misy voamapizza zany client dia tsy maintsy mahazo facture ara-dalàna foana. Ao anatsara? Tsy mahazo facture ara-dalàna daholo ny client rehetrarehetra izay voamapiditra na manao réabonnement. Ankoatr'izay tikitendrindrina mantsy zay satria rehefa nanao an'ilay tsy haiko hoe efa dododiny efa maika loatra ve ianareo tamin'ilay fanaovana ilay izy ka nisy olona tsy nahazo facture tamin'ny nametahanareo zany tany amin'ilay faritra zay ary dia amin'izao fotoana izao misy olana ilay décodeur dia lasa ohatrany hoe nanteny zany ngany nahazo facture dia tsy ame facture rehefa zay ny tonga dia nainstallena ilay izy dia nandeha dia nefa ilay izy tsy mandeha tsara zany ilay analyse. Inona zany tokony hanaovana zay? Izy roalahy olana zay mitovitovy amin'ny baronne zay ilay izy ny mametraka sahafa ohatrany misy fitaovana fijerena azy izy ireny sa efa tsy zany tsony. Le manao pointage. Mametraka sahafa dia ohatrany hoe misy pointage. Eo zany ny tena ngazo tsara raha fijeriko azy ka le bandy le milanja boritra sy sahafa sahafa tsy tena millimétré moa zany iny fa zay indrindra manko hoe tsy mila an'izay tsony re zany zalahy amin'le hoe vente à domicile tonga totototo sahafa nisy bandy nanana 10,000 alina zay moa vidin'iny nanana 10,000 teny an-tana tonga dia hoe zay izy Canal Plus agnankenginy tonga dia tak zalahy mametaka sahafa izy nefa rehefa tena jerena ilay izy misy zavatra dangitra be adre misy vy lava be zay nefa ny tige anaran'iny tige dia misy tety eto mandavaka rindrina mametaka sahafa be amin'ny dia ahoana zalahy amin'ireny. Aloha le teny baronne teo aloha valio kely ho an'ilay client manana problème décodeur zay ny Canal Plus Madagascar zany manome garantie 6 mois foana dia manentana izay client misy olana ohatr'izay anatona botika izay akaiky anazy botika agréé dia soloina maimaim-poana le décodeur na amboarina maimaim-poana raha mbola ao anatin'izay. Ny olona efa tsisy facture dia ahoana? Rehefa tafiditra ao anatin'ny fikambana Canal Plus dia efa misy facture anao foana any amin'ny botikany. Zany hoe misy version numérique zany any fa mety hoe le physique mety tsy azon'ilay client. Malinina mpakafy baolina dia sady mino fa voavaly foana ilay izy ahoana tsara le contrat amin'ilay resaka baolina satria ohatra hoe TF1 zao nandefa baolina dia alefa kely tapaka daholo dia maly zao baolina zany raha vao misy France ohatra fa tsy azoko anatin'ilay izy ny tombona an'ilay mpijery iny dia tombona canal tsy haiko le contrat tapaka le baolina raha vao ohatra n'ilay alina zany France Pays de Galles dia tsy ny TF1 zany occulté rehefa misy diffusion directe ohatra ireny satria tsy manana droit de diffusion zareo ry zareo ny TF1 hoanizy ho atsika mandefa le match le France sy Pays de Galles maly zao tsy tafiditra tsy manana droit andefa niny direct zareo dia lasa occulté le chaîne na te ho aty amintsika. Fa ohatra hoe ao Paris le olona mijery TF1 dia misy baolina dia tokony andeha zany hoe géographique le izy fa tsy hoe droit. Satria manko rehefa misy baolina ny France amin'ny ankapobeny tsy dia mandeha foana sisy TF1 foana mandeha fa tsy dia mandeha fa ny euro mandeha daholo dia eo zany le fantanika mampiditra an'ity le 55 000 ariary ity mampiditra 55 000 ariary ve mahita euro sa tsia? Valiko avy hatrany izay vantany baronne zay mahita an'ilay match euro rehetra ao anatin'io bouquet évasion io tonga dia efa mahita avy hatrany zany ianao ny match rehetra ao amin'ny Canal Plus Sport 2 izay ao anatin'io bouquet évasion io. Ny Coupa America ao anatin'ny bouquet évasion plus zany hoe sady mahita ny euro ianao no mahita ny Coupa America.
Fanampon'izay mbola misy anteniko anankiray indray zany aloha de avy eo anao mamaly an'le any Honora inona le upgrade lay fampiakarana le satria be dia be zany olona manontany hoe indray ty revinareo tsy arakay mihitsy le izy zany. Le upgrade iny atolotra ho antsika rehetrarehetra zay efa mampiasa Canal Plus moa zany mandritra ty volana juin ty zay rehetra mampiakatra bouquet hoe ohatra access évasion de mampiakatra évasion ianao de mahazo bonus am'le bouquet évasion plus mandritra ny 2 volana be zao. Ohatra zany hoe access ianao de manao réabonnement bouquet évasion ianao de manao réabonnement bouquet évasion ianao de mahazo bonus évasion plus mandritra ny 2 volana. Na évasion na access na évasion na essentiel plus no ataonao réabonnement de mahazo bonus bouquet évasion plus mandritra ny 2 volana. Raha ohatra indray ianao ka évasion na access ny réabonnement nao teo aloha ka mampiakatra évasion plus de mahazo bonus to Canal Plus mandritra ny 2 volana. Amezakely an'izay resaka bonus ho antsika efa mpanjifa Canal Plus zay zany hoe efa manana dia raha manao réabonnement zany ianao bouquet supérieur le efa anao ao dia mahazo bonus 30 jours sur évasion plus na tout canal. Valia am'izay fantany Honora de mandeha nareo. Le am'le fametahana am'izay zany tsita zao le olana satria mila perceuse le izy amin'ny arakaraka ny toerana misy le satria mila lavana mafana le fila mitsofoka makany amin'ny salon sotra zay. Avereno le numéro fa ranjara tolotra ny etsiny le olona. Avereno le numéro lazy atao le numéro 034 54 282 50. Ale amaleko an'le any Honora teo le misy mety mahitatsika eny an-dalana eny hita mihitsy zalaka commercial tondratondra safa sy ohatra zany mandeha tongotra reny reny amin'ny agence Canal Plus ihany fa commercial mandehandeha fotsiny zareo fa tsy mpametaka izy fa commercial fa ny installation rehefa zany misy olona tonga misy technicien averiko tonga de apetrapetraka tokotany aloha de todikotra eo mpanao solera to de tsatsatka hoe apetaka le tily apetaka le sahavy apetaka le fil apetaka le real mazava tsara lesy zay de mba tiako averina kely ho antsika rehetra zay mbola tsy mpanjifa Canal Plus promotion be izy zao satria 55,000 ariary fotsiny de efa tafidirana Canal Plus ao atokantranotsika mahazo matériel complet anao zany hoe le antenne safa be iny miaraka amin'ny décodeur. Le trano ve efa tonga de misy inona ozy misy parabole na Canal Plus le trano aizy io de lafolafo iny tsy voatery de efa misy abonnement bouquet évasion le 123 chaîne raha de hoe service ao anatiny ny installation offerte. Sarotra amiko moa miteny olona hoe manaova programme na fijerena télé mihitsy nareo ao an-trano zay vao misafidiny bouquet satria ohatrano aloha zany efa niteteziko daholo aby reo bouquet reo satria nisy fotoana efa kila Canal Plus de nanao kilalao de nahazo herin-taona tsy nandoha volo zay indroa de nasesy izy ngeza mihitsy ny natao satria efa maimaimpona tsy ray am'le any amboniny iny no voajery ny raha ny tena marina de miampy an'olo dehibe amin'ny alina iny ny kody le anay toko 0001 raha ohatra nareo te hijery zany amin'iny fa le izy tsy voajery tokoa ane fa raha ohatra ka misy olona efatra na 10 no ao an-trano no afaka mifandamina tsara am'le bouquet mandoa vola raha teo momba zay mikarama samy mba mandoa an'le izy loha zany raha ohatra ka afaka tsara daholo eto le fanontaniana hoe ho an'ireo zay nanao réabonnement ta 30e mai ve mahazo am'le upgrade sa tsy mahazo sa volana jony vao manarakery jony aloha zany no anatin'ny tolotra eo misaotra ary zay de nytiako tsindrina kely farany am'le resaka euro teo Canal Plus Sport 2/3 no mandefa euro zany hoe anatin'le bouquet évasion io misy ampahana match mety tsy hita satria any amin'ny Canal Plus Sport 3 izy zany hoe le Canal Plus Sport 2 zany tena mandefa ny tena mba tsotra azy de izy farasa Bulgarie sy amin'ny talata tena mba tsotra azy zany le 5-6 ve zany sa 6-7 le 6 ny tena mandefa n'izy rehetra fa misy aty amin'ny match éliminatoire no mandeha amin'ny chaîne numéro 7 zany hoe misy le match mety mifanindry amin'ny ora mitovy reny ka zay zany nanaovana le upgrade zany rehefa hoe mba azonao tombontsoa mahita an'le 6-7 zany am'izay
de mampiakatra foana zany nareo raha accès anao a de mampiakatra ino izy teo évasion de mahita foana ihany zany. Fanentanana kely ataoko antsika izay mbola mikasa tia ampiditra le Canal Plus atsoa avy hatrany le laharan-tarobia izay nomenay anareo teo fa misy olona mandray anao ao dia manantona anao manao installation any aminao any mihitsy. Fanamafisana teknika fotsiny ankoatran'le hoe raha manana ny olana amin'le raha tsy andro. Ny anareo moa zany ny abetsaky ny kila tsy voafetra mihitsy sinina satria tonga de maka sary fotsiny. Tsisy ohatran'ny ny telefônina manko indraindray rehefa avo be ny atao hoe fanjifana de tsy mahazaka ny atoto fa ny Canal Plus reny tsy olana ny télé. Ary ahoana ny teknikan'ny décodeur ve tsy afaka hoe ny olon-dehibe ao amin'ny premier étage mijery an'le an'olon-dehibe de ny ankizy ato ambany mijery dessin animé tsy mety zany. Arakarak'ilay décodeur Arakarak'ilay décodeur ve reny sa arakarak'ilay télévision? Nenay nanahirana anay tam'le izy manko no lasa le dessin animé no manao X nahafafa be le izy ay le izy mioatay. Tena tsara aloha zany télé ray ho an'ny décodeur ray. Télé ray ho an'ny décodeur ray. Tena tsara. Ovay le fomba fividy. Makasitraka fivaniananareo zalahy ary ity ny raha malagasy anankiray nataony tarika maleo. Aomby le izy ary mila oxygémètre. Ella. Atray. Olana lavaky nafina tapitany miaraka aminay izay mitsatsaka biby lavo ao anaty fatakatsy azonareo izay mahay fanafoto manapona masony zanabaoka izy olana lavaky nafina tapitany miaraka aminay izay mitsatsaka biby lavo ao anaty fatakatsy azonareo izay mahay fanafoto manapona masony zanabaoka Wetinay ni zanakomponareo Wetinay ni zanakomponareo Wetinay ni zanakomponareo manjato sy rivo wetinay any amin'ny vazabe manambola Wetinay ni zanakomponareo Wetinay ni zanakomponareo Wetinay ni zanakomponareo manjato sy rivo wetinay any amin'ny vazabe manambola Wetinay zanakomponareo Wetinay zanakomponareo Wetinay zanakomponareo manjato sy rivo wetinay any amin'ny vazabe manambola Wetinay zanakomponareo Wetinay zanakomponareo Wetinay zanakomponareo manjato sy rivo wetinay any amin'ny vazabe manambola Miaramila milanja basibasy navoaka amin'ny fanjakana nanentsika anay tena tapitany Miaramila milanja basibasy navoaka amin'ny fanjakana nanentsika anay tena tapitany Nutfirni irana manaya Nutfirni irana manaya Nutfirni irana manaya matam sanira bekpake matam sanira bekpaya Nutfirni irana manaya Nutfirni irana manaya matam sanira bekpake matam sanira bekpaya Inona hoy ny
tenen'le izy ato aloha kosa aloha eto ty gitara ty no hita zany fa basy fotsiny ato tsy haiko le volay pepep raha rivo maina iny tsako misy fantanina ve fantanina hony milaza hoe inona hony ny hira notendreny be koty voalohany tamin'ny gitara mahazo ny be ale retoro ale matory any amin'ilay olona hony be koty mihitsy angano manontany izany vehivavy sa lehilahy aloha le manao vehivavy le manontany hoe hira notendreny gitara voalohany ao ny hira notendreny be koty hira gitara tamin'ny hira inona zany izy no nitendry gitara voalohany fa io olona io zany mahafantatra an'le izy fantany angamba mato izy mametra panotanina tsisy malala zao zay firamalera zany zao le teo mahafinaritra ira maleo tsy fantatra efa ela olombiare zao andry zao atrizay ao tsy tafary Zavapone nini aya enao atoko teny hatramin'ny voalohany ohatra katseo ianao efa enao no maniry ny tananao mahaonina ny ay ohatra lasa le miverena ty atsenakalizy za kosa aloha zany le feo haiko fa le gitara diso neny dalaka japonais za malala le japonais no miaina zovy no antenaina raha tsy eo ianao zareo tapitra ny fotoana moa zany fa fanamariana fotsiny am'le resaka andavanandro sy isan-karazany resaka mpanakanto resaka fampisehoana ohatra na namela laklosy de izy hoe aleo izahay anao ny zavakantonay ahafahany mahazo ny vola mahazo ny fanomezana sesisa avy any aminareo de ny fitiavana miaraka amin'ny teka ny vola idiranareo ijery angataka foana fa raha ohatra kosa misy ny manome ho an'ny mpanakanto zavatra tahaka ny hoe ny vary ny loka ny fiainana ny korda vidiano le mpanakanto sisa aza mifananana raha mameragna de isorana foana ny tena olana tsapako tato ato zany zao mitetitsena ny sasany de menimenina n'iny ny sasany mandeha mitokana zavatra ny sasany de menimenina n'iny ny sasany za tsy teny hoe gauche droite amanatin'ny resaka politika zany rehefa misy mamea de raisina tanandroa ma kristianina rangaly izy de zay tena mampalahelo misy mpanakanto mako zany zao isan'le ohatran'izay mihitsy mampalahelo tena feno bandy kely mpitendry mivarotra fitaovana ary amidy amora vidiny mora le izy tena mampalahelo kosa rangahy wala isa mijery zany zay mahatonga anaty tsy de mety le gitara zany fa de ela be igny ty corde voavidina taminao misy namany lahy mihitsy zany baronina bebe de be ka tena mampalahelo le izy maka zao tena vidiko de averiko any le tenen'ny gote zany le hoe be de be zany mpihira zay ranao antso avy tany amin'ny tambazotra tserasera ho fanampiana ho azy le izy avy eo moa izy le izy mamadika politika sotra zany le izy kanefa ny sahirana ka de nisy valiny le izy de nahazo zareo misy hoe point efatra zay de nahazo zavatra be dehibe maranao fa mazana anareo kabamirearea ikenare tafakatry anareo tamanana lela fanareo miasa fianareo tsy miasa lanenara ny vola lalena midula yenire famasaka anareo kamampifilafila ikenare tafakatry anareo kamampivaralila tsy hoanareo akory mere sorisori angatsy manaory alenara matory totoka sady efa visana no tena fely aina sekotra teny manizana ebaolena tenaina itondra refa nefa itsorosolanefa efa nikely rano ita anamiditangano inona moa tsy efa ety
ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay mareva iny zay manasa olona alasinainy tarata lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo-piainanao